ahoana marina? Misy ve ny fandrefesana ny asan'ny fanjakana? Miaina ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana sy krizy ara-sosialy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Indrindra fa ny eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy mitsaha mitombo mantsy ny olona voatily fa mitondra ilay tsimikaretina, ary efa azo lazaina fa miparitaka any amin'ny faritra ihany koa. Amin'ny fotoanan'ny krizy sahala amin'izao dia matetika mitodika any amin'ny mpitondra ny vahoaka amin'ny fepetra fiarovana azy amin'ny aretina ary ny fijerena ny vahaolana ara-sosialy. Raha atao ny jeritodika dia misy ve ny tombana nataon'ny mpitondra sy ny fanaovana paikady nandritra izay efa bolana nanaovana ity ady amin'ny aretina ity? Raha tsy hivina vetivety ny kabary nataon'ny filoha tamin'ny 20 ny volana marsa teo dia hoy izy: atidiko ary anjaran'ny gouvernemanta ny miaro ny ain'ny malagasy iray manontolo. Arak'izany dia ifaniraisitsika ny fepetra rehetra ary narafitsika ny paikady rehetra anakanana an'izany valana aretina izany tsy hiditra eto amintsika. Araka ny lalam-panorenana tokoa dia andraikitry ny mpitondra no miaro ny ain'ny malagasy. Ko raha atao ary ny tombana voalohany dia navita izany ve ny mpitondra? Naomby ary ve ilay paikady izay nolazaina fa anakanana ny tsy fidirana izany aretina izany? Anisan'izany paikady tany amin'ny volana marsa izany ity voalaza ny ministry ny serasera ity, raha toka efa betsaka ireo ny antso mba anakatonana ny sistany. Karakatona zany sistany dia miomana zany tsika vahoaka malagasy amin'ny hoe tsy misy ny entana eny amin'ny tsena, tsy misy ny vary ohatra, tsy misy mety hoe vary ny raisiko fa ireo atao hoe kojakoja ilaina andavanandro. Ka ny gouvernemanta malagasy dia tsy te hametraka mihitsy krizy ara-sosialy satria mety izay ihany koa nge mety kajikajy ny sasatsasany amin'ny antso atao hoe akatony ny sistany amin'izay miteraka krizy ara-sosialy dia miteraka savorivory dia miteraka sahotaka. Izany fomba fitenin'ny ministry ny serasera izany dia tsy fahaizana mandray andraikitra, ary tamin'izany dia efa nisy sahady ny fampidirana politika amin'ity ady atao amin'ny valana aretina ity. Ankehitriny anefa dia lazaina fa ny mpanohitra indray no mampiditra politika amin'ity ady amin'ny coronavirus ity. Ny arahamiaina isan'andro aloha dia hita fa tsy mahomby izany paikady izany raha toka misy marina tokoa, satria raha ny antotanisa Omaly Zoma fa 17 ny volana Jolay fotsiny dia efa 7,790 ny totalin'ireo olona nitondra sy mbola mitondra ny tsimikaretina, ary efa 450 ny malagasy no namoy ny any. Mazava ho azy izany fa efatra any amboloany mihitsy no diso ny paikadin'ny mpitondra. Voatery ary ny fanjakana nandray fanapahan-kevitra nanao ny fihibohany ny 12 ny volana marsa 2024 arak'izao voalaza ny filoha izao. Ka noho izany manomboka rapitso alatsinainy 13 martsa 2024 dia mijanona any an-trano avokoa ny rehetra. Izany fepetra izany dia mazava ho azy fa tsy nisy loatra ny tena paikady mazava fa variana tamin'ny zavatra hafa ny mpitondra. Samy nahita ny tsy fahombiazan'ireny fizarana tohana samihafa ireny isika. Nolazaina horetany sy horen-danitra fa nahita tambavy mahasitrana ity coronavirus ity isika. Maika mihitsy ny filoha ka dia novana tsikelikely ilay fihibohany araka ny voalaza hoe koa rapitso alatsinainy noa atao ny fampahafantarana ara-pomba ofisialy irahana amin'ny IMRA sy ireo mpikaroka siantifika malagasy ny fanolorana ity vita sy vokatra malagasy ity. Ary io no isan'ny manampy sy anampy bebe kokoa atsika ahafahana mandray ireo fanapahan-kevitra izay ho raisitsika androany. Nanomboka teo ary dia ny fivarotana ilay tambavy CVO no namaika ny mpitondra. Teo ihany koa ny fananganana ilay Colisée teny Anatirova, ny fanaovana propaganda isan-karazany moa tsy lazaina intsony, toy ny hoe atao ny fanaovana ny digitalisation ny fokontany ao anatin'ny 10 andro. Aiza ho aiza izany zao? Eny, fa hatramin'ny fanamboarana ilay fiara sinoa gasikara ary nankalazaina tokoa kanefa dia fiatrena ny aretina no atao. Ny ankamaroan'ny vahoaka amin'izany
mitaraina fa tsy misy fanjakana miaino ireny fasahirana ny vahoaka ireny. Tsy fantatra intsony izay tena lahara-pahamehana raha ny ady atao amin'ny aretina na ireo asa azo ampiandrasana. Hita ihany koa fa mitombo atrandry ny fasahirana ny vahoaka vokatry ny fihibohana. Nilaza mihitsy raha moa ny filoha fa voafehy ny aretina, kanefa na dia ny vahoaka aza toa tsy resy lahatra amin'izany. Santonany amin'izany ireto voalaza ny ireto olona ireto. Fampanantenana aloha zany tena manantena ihany kanefa ilay izy ohatran'ny tsy tonga mihitsy le fampanantenanako. Ka ohatran'ny hoe fampanantenana pokaty zany. Kanefa lasa ohatran'ny propagande kanefa tsy fanantenana pokaty manantena daholo ny vahoaka kanefa zany tsisy nininona akory. Mahatsikaritra mihitsy fa ohatran'ny resaka propagande le izy ka. Ohatran'ny resaka fandamindamina saim-bahoaka fotsiny zany le izy amina ohatran'ny hoe am'le vola fotsiny noraisana zany am'le avy any ivelany zany dia andanidanina amin'iny satria mbola tsy misy asa vita nge eto Madagasikara am'izao ary raha ny filoham-pirenena ny jerevana ino moa asa vita amin'ny filoham-pirenena am'izao. Kanjo moa dia hita tokoa fa tsy voafehy ilay valana aretina satria mirongatra ny teto Analamanga koa dia nandray fanapahan-kevitra indray ny mpitondra fa miditra amin'ny fihibohana faharoa ny eto Analamanga ary dia mitombo ihany koa ny isan'ireo malagasy lavo ny aretina. Raha ny tarehimarika tao anatin'ny 2 herinandro fotsiny no jerena, izany hoe nanomboka ny fahenan'ny volana Jolay ka hatramin'ny omaly zoma dia mahatratra 4,903 ny isan'ny voatily fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus ka eto Analamanga ny ankamaroan'ireo. Mazava izany, tsy nahomby ny paikady nataon'ny fanjakana, fa ny fanontaniana ihany koa dia ny hoe mba manao tombana ve ny fanjakana amin'izany tsy fahombiazana izany. Ny gazety frantsay Le Monde tamin'ny 14 ny volana Jolay teo moa dia nametraka ny ahany eo amin'ny paikady ny fanjakana. Voalaza ao mihitsy aza araka ny teny ny solotenan'ny OMS fa tsy vonona tamin'ny ofrongatry ny aretin'io ry zareo. Io gazety io ihany koa dia nitatitra ny voalazan'ny Transparency International eto amintsika momba ilay tambavy izay voalaza fa anavitra antsika malagasy. Nolazaina moa fa dia 3 volana aty aoriana dia hita fa tsy araky ny voalaza fa hoe mahasitrana io tambavy io. Tsy adino amin'izany ihany moa ireo fitarainana marobe ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana, tsy ampy ny fitaovana fiarovana azy ireo ary porofon'izany ireo mpiasa izay tratry ny aretina. Noho ny tsy fambiazana teo amin'ireo paikady na ihany koa noho ny tsy fahaizana, tsy fisian'ny fandrefesana ny paikady natao dia mirongatra ny aretina ary feno daholo ireo hôpitaly marobe eto Andrenivohitra. Mbola misy antenaina ve ny paikady ny ity fitondrana ity? Ny afatra tolotray ny vahoaka malagasy dia arovy ny tenanao sy ny fianakavianao amin'ny fanaovana masika na ny arovava sy arorona, fanasana tanana matetika amin'ny savony, fa dio ny mitangorongorona fa izany no mamparitaka be ny aretina ary ny janona any an-trano araka izay azo atao. Raha fehezina dia tsotra, tsy ampy na tsy vonina hatrany amboalohany mihitsy ny fanjakana ka izao vao mikoropaka. Ny fitantanana moa dia raha malala fa tsy mangarahara mihitsy. Ny filazana fa isy mpitsabo frantsay ho tonga anampy an'i Madagasikara dia porofo mitohoka amin'ny tendany fa tsy voafehy mihitsy ity aretina ity. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?